Sy olona tonga ao amiko, pasteur ty zanako ty mila vavahana kely fa very ny sain'izy ty. Very ahoana ny sainy, very sainy io e. Tena paoziny io. Efa nanao filazana tany polisy gendarme ve nareo hitady an'ilay sainy. Dia tapaka indray tsy nainy zareo. Fetim-pirenena. Entanina ny olona ananganinina. Anangatsaina. Dia misy tsy manangana. Toy ilay olona mandalo. Ary tsy misy saina ro olona amin'ilay trano reo. Tsy saina mihitsy ry zareo nandray aza. Dia izy ilay ambony ry fiza milaza aminao fa tsy saina izay. Inona ny tadiavinao? Ianao io hitako hoe tsy saina aminao oko. Zaraka aty misy saina. Tsy fankazo ny resaka. Fa mifanohitra amin'ny maha-olona. Fony endry amin'ny trano misaonana fa ny fony adala kosa any amin'ny trano misy inona izy fifaliana. 15 tsara ny mihaino anatra mafy ataon'ny endry noho ny mihaino ny hiran'ny adala. Tsara ny mihaino tsara ny mihaino ny anatra mafy ataon'ny endry noho ny mihaino ny hiran'ny adala. Mba hainareo moa zany ny hiran'ny adala zany. Ny foko malama fa tsy natao ianao. Zany ve dia mba hiran'olo kendry zany. Sainy malama hony fa tsy. Nefa mbola ampiny kanefa tsy masaka anaty fo adalako. Izy ihany dia efa lazainy mihitsy hoe inona izy mihira io. Adala. Adala n'inona? Fony. Ka ozy hoe ny saiko malama fa tsy natao ianao. Kanefa tsy masakana ny foko inona ozy izy. Zay ny hiran'ny adala. Ary mahita koa ty baiboly ty. Tena mahita mihitsy izy. Hiran'ny adala. Dia mikipy izy miran' zany. Tena mikipy amin'ny fony ray manontolo mihitsy. Ravy ty. 15 fa hoanao izy. Fa toy ny firefidrevitry ny tsilo eo ambany vilany dia tahaka izany ny fiomezan'ny adala. Zava-boana koa zany ny adala dia mikanikany fahatany fotsiny. Tsisy mampime azy eo dia mikanikany fotsiny. Tahaka ny tsilo mirefidrevitra any amin'inona ozy izy. Ambany vilany. Ino ty mampimiany anao sy mampimemianao ty? Marary ny vavoniko. Io maninona? Marary ny vavoniko. Dia maninona? Izay mampimemiana. Dia maninona? Ohatra ny adala ve dia maninona? 17 fa ny fampahoriana dia mahavery saina ny endry ary ny kolokolo mahasimba ny fo. Tsara ny hafarany raraha noho ny andohany. Tsara ny marim-po noho ny miavinavi-panahy. Tsara ny hafarany raraha noho ny fiandohany. Any amin'ny farany zany vao tsara. Nefa ny fiandohany ny olona tena mamely mafy dia mafy mihitsy. Any amin'ny fiafarany izy efa reraka daholo. Efa tsy mahavita inona intsony nefa ny fiafarany iray ozy izy no tsara. Izy io takatakan'ilay misy resaka ohatr'izao zay avoakan'ny ireo mpandinidinika ireo hoe azo vidiana vola ny fandriana zay sarobidy indrindra ka dia vidiana amin'ny vola lafo dia lafo. Afaka mividy fandriana zany ianao. Valeurna fandriana mety 35 millions, 50 millions, 60 millions, 100 millions ny fandriana vidinao. Tsara tarehy indrindra. Fa ny torimaso tsy voavidinao. Fa rehefa tsy atory ianao na ndovo vola ohatrinany amin'ny hôpitaly any ary ianao. Matory sa tsy matory? Tsy voavidinao ny torimaso fa ny fandriana lafo vidy azo atao inona? Azo vidiana. Tahaka ny hoe azo vidiana ny vehivavy tsara tarehy rehetra rehetra. Azo vidiana daholo ny vehivavy tsara tarehy rehetra rehetra. Fa ny fitiavana tsy
tsy azo vidiana ny fitiavana. Fa misy vehivavy tsara tarehy, misy mpanam-bola be manome vola anazy. Ndao hiaraka. Omeko tôbily ianao, omeko villa ianao, omeko scooter ianao. Na inona tadavinao na madinesy, omeko anao daholo. Fa tsy mety mihitsy ilay tovovavy. Za tsy tianao. Ka na omenao vola fentrano ary za tsy tianao. Dia gaga ilay mpanam-bola be rehefa avy eo. Zalahy ngily be sady ranga sofina be miaraka amin'ilay vehivavy. Dia efa ahoana io ny rahanao ka io ny antefan'ny fitiavako. Ka fanganao ny meno vola, tsisy volana ny ariary. Azo vidiana ny vehivavy tsara tarehy fa tsy azo vidiana ny fitiavana. Misy vazaha fotsy be tsara tarehy be reny ary mandeha ty amintsika. Vehivavy gasy sady maranitra lohalika be ny miaraka aminazy eny an-dalana eny. Sady mainty ilay vehivavy amin'io. Ny molona re amin'izany bitefaka be ny molona. Fa ilay vazaha tsy menatra mihitsy mitantana azy eny an-dalana. Fa izay mifanena mierika daholo. Gaga ianao. Zay ilay fitiavana tsy azo vidim-bola. Fa ny vehivavy azo atao inona? Azo vidim-bola dia ohatrohatro izany koa ny zavatra resahana amintsika ato reto. Dia rehefa ilay somary mandingana kely tsika 9:40 dia tsy anatin'ny perikôpy. 5:40 mantsy aloha azafady. 5:40. Izao rehetra izao dia efa hitako tamin'ny androko mandalo foana. Misy marina maty amin'ny fahamarinana. Ary misy melo koa ela velona amin'ny faharatsiany. Dia mba jerevo amin'izany. Ny olona manao ratsy indray no lasa maninona? Ela velona. Ianao manao tsara tatahina mihitsy vao velona. Fa ny manao ratsy indray ohatra ny hitanao foana ilay manao ratsy. Ity indray ilay mpanao ratsy ity tsy mety maty mihitsy ity fa ahoana ary. Efa hoetiko mibavaka mihitsy ho faty. Fa tsy mety maty. Manao tsara indray sahirana. Dia jerevo 9:40 amin'izay. Aza marina loatra. Ary aza miseho endry loatra. Nahoana ny simbanao ny tenanao. Dia teneny indray 7:70 nefa na izany aza ratsy loatra ianao. Ary aza dala. Nahoana ny ho faty ianao. Raha tsy efa tonga ny andronao. Aza marina loatra. Aza miseho endry loatra. Dia ahoana indray izany. Nefa ny takina dia mba anenintsika voakan'Andriamanitra. Ho marina loatra. Nefa aza marina loatra. Ina moa ny tian'izany ho resahana. Io le hoe ny marina rehetra tsy mba filaza. Tsy haikory lavo tany ianao. Nefa ianao manambady. Dia ny vadinao tsy malala zay fahalavonao tany na tany amin'ny fotaka na tany amin'ny vovoka na tany anaty gazoal. Dia tonga ny hariva dia hivavaka. Seria. Hoy ny Baiboly hoe raha tsy meky ny eloko amin'ny namanao ianao dia tsy hovelan'Andriamanitra ny eloko. Ianao ve vonina mela ny eloko? Za vonina mela ny eloko vatiko fa ianao tsy avelako. Ay. Dao ry vavaka tsika. Andriamanitra dia tsoroko eto moa ny marina fa zay hoe mitafy akanjo fotsy akanjon'ny fahamarinana. Fa dia mifona mivadiko Andriamanitra fa dia nanitsakitsaka azy tamin'ny Jean-Paul androany. Nefa ilay rangahy tsy malala inona koa. Fa tonga dia mitsangana ilay rangahy. Jean-Paul Belmondo ve nanitsakitsahany ty anazy? Sa Jean-Paul iny. Tonga dia ravany inona. Tonga dia tsisy lehilahy anaiky en'izany. Na dia efa niaraka tamin'ny lehilahy 5:50 tany, tamin'ny vehivavy 5:50 tany ary io lehilahy io. Ianao iteny anazy en'izany hoe dia marina za aloha dia olo marina dia tsoroko daholo. Ozy izy ny obolana gasy ny eloko io baboana modinina. Tsisy mazaka an'izany ny lehilahy. Rary ny ahoana. Dia tenenao zay izy dia maninona. Ty zany nanitsakitsaka dia maninona. Meny totondra amin'izay ianao dia maninona. Tana miala ato lasa dia maninona. Aza dia marina loatra. Fa maninona sombanao ninona. Nefa ny Baiboly laza manaova ninona. Marina nefa na izany aza dia manao adaladala loatra ihany na izany.
tian'Andriamanitra seho amintsika zany dia ity. Matetika ny zavatra mety amintsika tsy mety amin'izy amin'Andriamanitra. Zavatra tiantsika tao tsy mety amin'Andriamanitra, tsy tian'Andriamanitra. Fa zay no mampatonga ny Baiboly hoe aza mangalatra, satria fantan'Andriamanitra fa tsy maintsy aninona tsika angalatra. Le mifanohitra ihany zany no mety amintsika olombelona. Dia na izany aza ampitandremana ihany. Ao anao izy hoe aza ratsy loatra ihany ary na izany e, ary aza dia adala. Zany hoe mila atao ampahendrena daholo ny zavatra rehetra. Fa aza dia manao ohatran'ny adaladala, dia manao hirana dala fotsiny eny fotsiny, dia mihirahira fahatany, dia milelalela fahatany eo fotsiny. Misy olona mpiray tanàna eo efa ela miperaka tao dia nisy vahiny nifindra. Dia vao maraina le tovovavy dia mihirahira be mafy be mihitsy. Rifoko. Ao naman toniny mitonia, mitonia, tonino sy be. Dia mira mafy be foana izy sy maraina. Dia ozy izy le olona ambadika ao. Ary nisy adala vao nifindra ao ambadika atsika ao. Dia efa honika izy mira isan'andro zany dia mira ka izy io manao répétition, manao mamboatra ny vokalany. Fa ny olona tsy mahalala izy milelalely io. Adala ny fahalalany olona azy, fa izy tsy adala fa inona? Olona endry izy fa manao vocalise, tsy manao vonga lizy izy fa vocalise. Asa dia marina loatra. Dia ahoana zany? Dia rehefa manao fahafolo-karena zany dia atao tsy dia marina loatra koa. Dia rehefa manao fanatitra zany tsy dia atao tena lizy koa zany. Satria misy olona diso fandray. Anary ny adala fandrao manao azy inona izy? Hoendry. Pakiliny. Aza mananitra ny adala fandrao dia adala tahaka azy koa ianao. Dina no raisina amin'izany. Misy fotoana ny anarana ny adala. Fa be dia be tokoa ny olona endry fa misary adala. Fa misy adala misary endry. Ahoana zany adala misary endry zany? Ela ve ty mbola adala? Any amin'ny 18 io zany. Za tsy adala tsony. Ary ela, za koa ty tsy adala tsony. Fina nipetratsika ato amin'ny tanàna ny adala ato nefa tsika tsy adala. Za koa ary mba gaka ao izy nanankiray. Ndoro ngay tsoka. Dia ahoana ny tsoahana? Dala mitady tohatra. Fa za angorona ny hitatsika ato. Tara vao mahita tohatra lahy dia miverena. Hoe nahita tonga dia lasitsika mitsoka. Ok ary. Nazakazaka eran'ny tanàna le adala anankiray nitady tohatra. Nitady tohatra. Ny anankiray napirina ny entana. Vao pirina ny entana, fatorana tsara ny sakosy sy ny valizy, niandry an'ilay adala anankiray tady tohatra. Tonga avy any le adala, tondra an'ilay tohatra. Soran'Andriamanitra le tsy fa nahita tohatra ihany a, nahita tohatra ihany. Hay, nahita ela. Lasitsika zany. Fa misy problème. Inona ny problème? Tsy misy tamboho mihitsy ao asiana tohatra na ny ray ary. Dia ahoana zany? Ka tsisy isokana aoko tsisy ametrahana an'ity tohatra ty. Dia ozy le adala anankiray tao. Ary adala koa le dokotera ato fa manina ary tsy asiany tamboho ty tanàny ty. Sao tsika tsy afaka mitsoka. Dia ahoana inona nataoko? Dia mijanona zany. Dia ozy le anankiray avereno lany amin'ny toerana any io tohatra io. Ok ary fa averiko any amin'ny toerany ty. Dia naveriny anankiray any amin'ny toerany le tora dia nitotika izy. Ary le hitantsika anaty valizy avoay tao ary zany fa tsisy antony ametrahana azy ao. Dia ndray nanatitra ny tohatra tany amin'ny toerany, ndray namoaka ny entana tao anaty valizy, dia nijanona tao ihany izy roa lahy. Misy adala manao azy ho inona? Hoendry, nefa izy mbola maninona ihany? Adala ihany. Ny adala mandrava ny tranony, fa ny endry maninona azy? Manorona ny azy. Avelantsika ihany iny fa fotoanantsika dia mandeha. Adany ray latsaka 10 minitra ny fanatitra antsika teo. Efa mihoatra ny any Ambohimarina. Tena grave be mihitsy ilay izy. Hoy hoe tena tsy mba Ambohimarina intsony ty fa voaka hanao ny marina.
Enare, akalesona kely tsika eny amin'ny Kristy. Amarana antsika ny resadresaka androany. Tsy ala amin'ny perikôpaty antsika. Luka toko fahenina moa izy teo iny. Marka toko fahenina. Jesosy nandeha teny ambony ranomasina. Teny ambony rano. Jereo fa le mifanohitra amin'ny maha-olona daholo ty. Inona moa ny antony tsy maintsy analana ao amin'ny trano laiko. Ty indray ny antony. Andininy fito amby efapolo. Toko fahenina andininy fito amby folo tsangantsangana Jesosy teny tambon'ny ranomasina. Ary noho ny hariva ny andro dia efa mby teo ampovoan'ny ranomasina ny sambo kely, ary izy irery ihany ny teo an-tanety. Ary nahita azy ireo sahirana. Nahita azy ireo sahirana ny vohy fatratra izy fa notohain'ny rivotra, ary tokony tamin'ny fiambenana faefatra amin'ny alina dia nakeny aminy nitsangatsangana tambony ranomasina Jesosy ka nikasa andalo azy. Fiambenana fahenina amin'ny alina zany, faefatra zany amin'ny alina, amin'ny 10 alina zany. Amin'ny 10 alina ny andro, ny mpianatra ery amin'ny rano ery manonja be ny ranomasina, nefa tokony efa ho avy etỳ amin'ny sisiny, tsy mety tonga, ohatrany hoe misy vavarano ao zany. Ohatrany voasakana tsy mety tonga le mpianatra. Ny ady mafiarak'izay tratra mihitsy manarina an'le sambo fa iletika ity. Sasany miazakazaka ry aloha, sasany mamoaka rano anaty lakanao ny sasany. Mamoaka satria miditra ao foana ny rano. Sasany manindry aty raha voatady atosiky ny rano ivadika ery. Dia samy manao izay farafahaizany eo zareo. Le voaly iny amin'izany ampidiny le voaly ao ampazananiny. Aleo hiakatra nefa mila tokony atosiny rivotra miverina indray tsika. Samy maritaka teo zareo efa lena ny loha. Volombava andry Petera efa lena ny rano daholo amin'izany. Raha araka hatrany amin'ny nivy ny karakaran'le hoe ho maty eto androany, tapotapoka teo. Ay Jesosy erenanary mahita an'le sambo kely. Tonga dia nandeha Kristy zany nanatona an'le sambo. Amin'iny alina iny, miaraka amin'le akanjo fotsy be. Zareo samy maritaka teo, mielika tapoka ny anankiray. Tonga dia indray nahita Jesosy nandidiny ambony rano, tonga dia indray niditra. Hey! Jereo dia! Dia ino izy sasany? Hita le fa io manatony io e! Io mandeha ambony rano io. Tonga dia izy anankiray. Oay le aza, matotoly ty io ah! Matotoy io! Tsy tsarona tsony le lakana iletika, fa nakaiza daholo ny fijery indray. Tsy any amin'le ranomasina sy le rivotra misafotofototsony indray naleny zany, any amin'le matoto. Ay reto olona reto matahotra matoto. Ay tsika reto matahotra iny. Misy zany matoto satria izy. Misy. Ary atahoran'ny olona io. Ray alina zay. Dia efa miray maraina ny andro. Zanakalahy zany amin'ny ray maraina mbola manao vidéo. Manao jeu vidéo. Rally io ray maraina. Taitra. Za taitra io tsy hoe izy manao jeu vidéo no mataitra fa izy any amin'ny efitrano misy azy any. Zay amin'ny efitrano misy anay ery. Fa lasa nakany amin'ny toilette tany amin'ny WC zany. Za andeha amin'ny WC io jereko mbola le jeu vidéo amin'le tôbily. Mbola tsy matory ihany zany le zalahy ty io. Dia nitsaikitsaikoko moramora. Dia nitsikiloviko ohatr'izao amin'le varavarana. Za mitsikilo avy eto, izy eto miatrika an'le télé zany amin'le jeu vidéo. Dia tsy hitany ahy eto satria izy concentré be mihitsy izy eo. Avy nitsirika, verina kelikely ah. Ahoana reno anaovako azy io mba hampijanona an'io fa miray maraina ve mbola tsy matory. Sady nisafosafo loha teo ah. Jery manodidina, misy servieta fotsy ngeza be zay tao. Izy efa mbola concentré be le vidéo. Na laiko amin'izay le servieta. Somary nivelabelariko tsara amin'izay. Servieta fotsy ah. Avy ato ambadiky ny varavarana amin'izay ah. Isa, roa, natsipiko any aminazy amin'izay le servieta iny. Tonga dia nandrakotra ny lohany sy le any. Zaho ah, tonga dia nitsiko gadana ny vavako. Satria za koa saika tapaka tsinaiko. Nitiako ny vavako, lasa nijaikijaiky moramora. Adiniko hatrany amin'le mipipi. Verina.
verina namontsy tamin'ny efitrano tao za nakatoko moramora le varavarana ka tamin'izay le efitrano misy ne mbola mandalo amin'ny posy zany vao makao amina eo za nenoko amin'izay ingaray tsy ny teny tsy ny volana samy mitazona kipo dia metsaka ndray tsy mime iny izy nitsangana moramora dia nakao amin'le dosy dia le varavara ohatra misy fitaratra zany fa tazana le olona le makao zany fa fitaratra fime efa ngamba efa 10 minitra izy vao nitsangana moramora dia mifahitako azy mety tsikilovony tao amin'ny alina tao aloha hoe izy ary nanipele alina tito niditra moramora amin'izay izy dia nijerijery tao samy mitazona kivafy verina moramora zay araina ka netrano pian'ny télé pian'ny jeu vidéo eo ampanindra zay sady mitazona ohatr' zao mijery varavarana rehefa sao dia mbola misy mitsipy avy any ndray izy maraina amin'izay ny andro nataniny amin'izay niny ngana nipen'le servieta tamin'ny alina iny dia zay grave be mihitsy efa hitany efa fanananina be mifony dia hoe papa nanao any ay tena saiko safotra mihitsy afa tena matoto atahorana ny matoto satria atahorana tena atahorana inana atahoranareo matoto zany rivotra ny reny aza mba matahotra an'izany iza ihany no atahorana Jehova nefa ny mpianatra eto efa Kristy dia tsy mba Kristy no atahorana fa ninona indray matoto satria nahoana ao anatin'io tafio-drivotra tena mafana be io dia miady ny mpianatra hoe eto ambony lakana ty tsika ataovy zay tsy ampivadika an'ity fa tapitapoka teo nisy ny poitra avy any fahitan'ny olona azy dia mbola inona matoto fa io matoto everino matoto ho avy hiditra ao anaty lakana haninona nireo mpianatra reo amonjy azy zay dia inona ny zavatra nitranga 9 fa izy rehetra samy nahita azy avokoa ka dia raiky tahotra izy rehetra samy naninona izy rehetra samy nahita azy avokoa ka dia raiky tahotra tsy misy hoe ritsy nahita fa samy nahita daholy dia tsy rehefa misy lesona avoakatsika indray zay rehefa avy eo dia rehefa tonga izy dia inona nataony ary izy niteny taminy niaraka tamin'izay ka nanao taminy hoe matokia fa izaho ihany aza matahotra matokia fa izaho ihany fa aza manino izy izy aza matahotra dia inona ary nitranga tao anatin'izay fotoana zay rehefa niteny Jesosy matokia fa aza matahotra fa izaho ihany makary amin'ny Matio vetivety sika aloha Matio 7:10 inona nitranga tao rehefa niteny Jesosy hoe matokia fa izaho ihany vakitsika manomboka ny 7:20 Matio 7:20 7:20 sy ny manaraka Matio 7:20 7:20 sy ny manaraka ary Jesosy niteny taminy niaraka tamin'izay nanao hoe matokia fa izaho ihany aza matahotra ary Petera namaly azy ka nanao hoe tompo raha ianao io dia saovy manatona anao eny aho eny ambony rano aho ary izy manatona dia nidina niala teo amin'ny sambo kely Petera ka nandeha tambony rano anatona an' Jesosy fa raha nahitany rivotra izy dia natahotra ary raha vao nilentika izy dia niantso hoe au secours foteo aho tompo ary naniditra ny tanany niaraka tamin'izay Jesosy dia nandray azy ka nanao taminy hoe rikely finoana nahoana ny mianahany ianao ary rehefa niankina tao tambo kely izy dia nitsahatra ny rivotra zay efa tsara amin'izay ndao ary raisitsika n'le lesona avoaka amin'izay ny kodin'le lesona inona ny kodin'ny ranomasina vahoaka inona ny kodin'ny rivotra ady ny sambo kely zany ataontsika hoe Madagasikara io le sambo kely zany Madagasikara ny vahoaka rehetra eto Madagasikara dia miady amin'ny fantrano miady amin'ny dahalo miady amin'ny vidim-piainana miady amin'ny kolikoly rivotra mitafofofo be mihitsy io
Ary mivoaka rehetra dia efa milaza tsisy resaka tsony ty fa maty eto tsika. Rendrika eto ty sambo gasikara ty. Rivotra mifofofo be amin'io ranomasina io. Ary tsika mahita mizavatra amin'izao fotoana zao fa miteny daholo ireo mpanao politika efa zokonjokony no manao hoe aleo aloha fampihavana pirenena vao atao fifidianana fa isy korotana be eto. Zany hoe isy ady, isy rivotra be mitsofosofo ao zany. Dia mitady vahaolana tokoa ilay mpianatra. Mitady vahaolana vahoaka malagasy. Eto amin'ity sambony Madagasikara ty amin'ny rivotra mitafofofo. Dia misy Kristy tonga avy any. Dia ny fahitan'ny olona anazy, inona io? Matoto io. Dikany matoto zany ane tsy olon'Andriamanitra zany. Azo lazaina hoe tsy mpaminany sandoka io e. Beelzeboba ihany no aman'io devoly e. Mpamitaka io e. Tandremy fa matoto io nefa matahotra azy le olona. Matahotra an'le matoto. Dia alao tsara amin'izay. Rehefa niditra tao amin'le sambo Jesosy. Rehefa niditra tao. Aloha nidirany tao. Nisy anankiray niteny. Jesosy raha ianao mba maninona koa? Atsovy akany. Anatin'le lakana. Avy ozy izy Jesosy. Niditra ny anaty rano. Inona ny kodiny rano? Niditra ny anaty vahoaka. Fa nisy ny rivotra ny fofofo, ny vahany finoany. Tonga dia nanino? Niletika. Inona ny sariny zany? Jesosy e, atsovy aho mba hanaraka anao any. Ndao ary e. Ndaonao inona? Ndao ary iroso amin'ity ady ty e. Ndao hiatrika an'ity ranomasina be ty e. Avia ty. Zaranga masa. Niditra tao anaty vahoaka tao amin'izay. Mafy amin'izay ny fitsokan'le fanenjena sy ny fanaratsiana sy ny fanapotena sy ny fanalam-baraka. Ohatran'ny marina ihany zany ry zany ny fandehany ty a. Tsy ho tafavoaka ty ry zao ny fandehany ty a. Aiza ny atrenany reto voaka be reto. Tonga dia niletika. Manasa ihany hoe atsovy ihany afa zako vonona. Sa miatrika an'ity ranomasina be ty vena hoaizy. Reto namako reto mety tena tsy mamely a. Ireo ny tsy masa. Fa za masa. Avia re. Eo nareo ry zalahy fa za lasara fa tsy andeha nareo a. Sasany mijery fotsiny mba mitandrema ihany rapetera fa io ne sao dia mbola tsy lerany ty rapetera fa sao dia niletika eo anao vao hoe tena domy aho maopera. Tsy dia lalana za fa tonga dia lasara efa tsy andeha nareo e. Itsofoako any io. Tendra ny rivotra mafy tao amin'izay. Ohatra ny to tena ho ratsy ty. Mivahany finoana. Niletika amin'izay. Fa vao niletika. Ny antso iny. Vonjeo. Au secours. Dia ny mpianatra rery mety an'izao dedadedaka loatra lako gadalana iny tsy niala tanatin'ny lakana ty. Zao la zao niletikako. Sady mitodika ny mpianatra petera za mba mifandatsy e. Vonjeo Jesosy sady nanatsotra ny tanany. Dia niraisiny Jesosy ny tanany. Rehefa voaray ny tanany matokio izy Jesosy fa za ihany ty noentiny niditra tao anaty lakana. Rehefa tonga tao anaty lakana amin'izay izy nivoaka avy tao anaty rano tao. Nanina ny rivotra? Tsahatra ny rivotra. Toy ny rano masina. Azonareo ve ny sary esehony zany? Mbola manonja be ny rano masina zao. Mbola miozonozona mihitsy ny rano masina. Ny rivotra tena mifofofo mafy. Ady zany. Amin'ireo vahoaka be ireo. Fa i Kristy mbola mandeha ny ambony inona? Mbola mandeha ny ambony rano. Tsika zany zao anatin'ny ady. Fa le hira Kristy mandeha ny ambony inona? Rano. Fa io tsy mitsahatra io rano manonja io. Tsy mitsahatra io rivotra mitsoka io. Raha tsy tonga anaty lakana ilay Kristy. Tsy zao tsona izy petera mivelona fa Kristy nivelona izy. Raha tsy itsika ny rahan'io Kristy io ny tonga anaty lakana. Tsy mitsahatra io rivotra io. Io ady io fa mbola korotana ambony ambany io. Fa zao rehefa miditra anatin'ny rano aza mihanahana. Efa nimena mibaiko hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba nino? Zanak'Israely vonona ny iady. Vonona ny iady. Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Dia sory amin'izay mbola mihanahana amin'izao rivotra mitsoka zao. Efa ny tenin'ny Kristy tsy maintsy ataony ahoana? Tsy maintsy ho tanterahana. Dia conclusion zany
io le Koretianina faharoa nresantsika io. Koretianina faharoa amin'ny perikopatsika. Koretianina faharoa toko. Koretianina faharoa toko fahafiry misy toy? Toko faharoa. Koretianina toko faharoa. Faharoa toko faharoa. 9:20.